Amen.
ary be oeraoera mihevitra fa izy ny lehibe indrindra ka tsy mino an'Andriamanitra. Ny mpamombony indraindray dia miezaka manisy lahatra azy mba hitoloka amin'Andriamanitra, nefa fampikorokoroana sy fampitamborana sendrainy dia lasa milefitra izy. Ireny ananan'ity lehilahy mpanan-karena ity dia azona amin'ny famoronana, fangalana sy fanaovana fomba maro samihafa, indrindra amin'ny fanaovana pacte satanika sy famorona any Lucifer isanandro. Ity lehilahy ity dia miaina tanteraka amin'ny fisotroana, fitranjakana, fifoana zava-mahadomelona, fihinanana kapa isanandro sy ny fomba ratsy maro sy voatanisa. Miaina tanteraka amin'ny fiaina izao tontolo izao izay rehetra hoe Ilai Satana,
Yeye. Ny toro fafanaovana ihany eto ambony tany ary hoy izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy fankatsaho aloha dia hanaky mbolanareo izany rehetra izany. Matoro fahaenina andininy fahatelo amin'ny telopolo. Nefa mbola tsy naharesy lahatra azy ireo efa izany fa troba ihany no vahaolana.
Santa di te, me lo